L'association ataoko moa zany dia fikambanan'ny mpandraharaha ara-mpizahatany eto Madagasikara. Amin'ny teny français antsoina hoe association des tour opérateurs professionnels de Madagascar. Fito amby roapolo taona zay no efa nisy zany ny topy. Enimpolo membre eo zay dia misy eraky ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny tena asanay tour opérateur dia manangona ny vokatra rehetrarehetra ara-mpizahatany zany na curiosité touristique any amin'ny faritra rehetrarehetra. Dia efa aveo reny amboarinay ny produit touristique dia atambatray miaraka amin'ny misy zany hoe curiosité touristique ohatrany hoe parc, village, toerana tsara tarehy sy azo ahodina amin'ny fizahatany. Dia atambatra miaraka amin'ny hébergement, dia atambatra miaraka amin'ny transport, dia tsy maintsy misy guide miaraka amin'ny eo, dia miaraka amin'ny avion. Dia ireo no atao hoe circuit touristique. Dia rehefa aveo ireo varotanay any amin'ny tour opérateur any ivelany. Dia nareo ngamba mahitanay matetika mivoaka hoe mivoaka any ivelany manatrika an'ireny salon na foire international professionnel satria amin'ireny zay no mivarotra ny produit touristique eto Madagasikara. Amin'izao koa fantatra hoe ny top dia nadrain'ny vice-présidence ny ONTM. Inona no antony hoe nakana ilay toerana, inona no tombony ho an'ny kambana eo anivon'ny top, dia inona no apport na hoe zavatra hoentinareo eo anivon'ny ONTM sy eo amin'ilay resaka fizahatany amin'ny ankapobeny. Zaho aloha dia efa 5 amin'ireo président zay mifanesinesy. Resaka tsika teo hoe niditra vice-président ny ONTM ny topy. Ny mission principale ny ONTM moa dia ny promotion à Madagascar. Ka rehefa miditra amin'ny ONTM zany zay dia afaka manana décision kokoa hoe aiza ny tsena tokony alehantsika mifanaraka amin'ny produit eto Madagascar. Dia ny tombony hoe ho an'ny topy ankehitriny mantsy dia ny opérateur no tena mizaka n'le fizahatany, ny promotion an'le fizahatany, fa ny ONTM dia miorganiser an'le foire fotsiny. Noho izany zany zay membre ao amin'ny topy dia manana an'izay privilège hoe afaka mandeha mahita an'le foire sy le salon zay tokony andehana Madagasikara anaovana promotion an'ny Madagasikara. Raha hidirantsika lalàna kokoa azonao hazavaina dia hoe inona le amin'ny teny français le métier an'le top zany. Métier an'le topy dia maka ohatra tsika ohatran'ireny hoe misy vatosoa mbola brut be ireny misy safira. Dia ny asanay maka an'ireny produit kely partout misy eraky ny faritra rehetrarehetra iny dia mamolavola azy, manodina azy ho produit azo amidy ho any amin'ny touriste. Dia rehefa vita iny dia anjaranay mbola mivarotra azy. Dia rehefa vita le varotra dia mbola miorganiser azy sur place. Dia rehefa vita le organisation sur place mbola misy le service après vente. Ny tena andraikitry ny topy dia le mandrindra tonga izy ny andraikitry ny tour opérateur zany dia maka azy dia mandrindra ny voyage ny rehetrarehetra satria efa misy lalana natokana hoe zao nataony zao nataony zao nataony. Dia manaraka la lettre any mihitsy zany hoe tsy maintsy arahany iny mandra-patongany manomboka amin'ny fahatongavany any amin'ny aéroport mandra-pialany eto Madagasikara. Dia amin'izay fotoana izay tsy ny trano rehetra fa ao koa ny avion, ao ny transport, location de véhicule, ao ny visite any amin'ny parc, ao ny chambre zay atoriana. Zany hoe top zany miara-miasa amin'ireo mpisehatra hafa, ohatra hoe ny tompona hôtely, ny agence de voyage, ny mpisehatra, ny mpitarity. Reny dia anisan'ny produit touristique daholo reny. Ohatrany hoe misy zany le curiosité touristique, dia misy l'hébergement anisan'ny produit anankiray, dia misy ny loueur de voiture anisan'ny produit anankiray, dia misy ny parc anisan'ny produit anankiray, misy ny avion anisan'ny produit anankiray. Dia ireo no atambatray dia zay no mandrindra an'ireo hoe ty zany ato
tsy maintsy makato izy amin'ny fito maraina satria ro vohatra izy ka tsy tonga eto amin'ny fito dia tsy mahita ny biby tsony dia anjaranay mihitsy manao la lettre an'le produit varotanay. dia inona ary ny tombontsoa an'le tour opérateur raha hiditra ao anatin'le association tao? Voalohany indrindra aloha ny tombontsoa dia rehefa mitambatra dia matanjaka kokoa, zay aloha ny voalohany indrindra. Ny akoatr'izay a ny inty izy teo l'association zany a ny défendre ny intérêt an'ny membre rehetrarehetra dia misy koa ny fizarana partage d'information dia be dia be koa ny ohatrany hoe renforcement de capacité zany hoe atonga an'le tour opérateur anaraka an'le norme zay ilainy ny touriste. Dia akoatr'izay ny matetika zao zay manao éductour dia eo amin'ny salon koa ohatrany hoe rehefa membre ny tompy ianao dia moramora koa no ahafahanao mandeha mivoaka ny ivelany manao an'le promotion. Ny vina aloha dia voalohany indrindra ny fanampiana tosika kokoa ny promotion satria tena io important be le fahafantarany any ivelany ny Madagasikara positivement. Dia ny vinanay faharoa raha fa tonga zany le touriste be dia be dia tokony zay ho professionnel, donc ny vina faharoa tena matanjaka be dia atonga le membre rehetrarehetra satria aminay ao misy membre kely misy membre fangeda be mba mitovy lenta daholo le service. Zay zany tena vinanay anankiroa ngeda be aloha amin'izao. Ny andraiko zany commercial zany hoe mandray olona na amin'ny téléphone na amin'ny mail mandray ny demande ny olona te hitsidika Madagasikara dia mizara telo ny andraikitro le tonga eto izy aloha dia raisina manontany circuit de Madagasikara izy dia mamaly azy en fonction an'izay dia manarakaraka an'izay ny préparation any voyage zany hoe réservation hôtel manangana programme manao réservation mangataka réservation billet d'avion raha misy zay dia manaraka ny circuit any rehefa en cours zany le voyage dia manaraka an'izay koa ny andraikitro dia ny fizarana fahatelo mamarana anazy rehefa tapitra mihitsy le circuit dia mijery ny au niveau ny réclamation na ny satisfaction. Zay zany no tena andraikitro. Amin'izay tonga izay nareo hoe no propose le produit anareo an'le olona sa le olona ny famanana hoe hoatintinay dia zao ny tinay sa hoe ahoana ny propose? Le izy zany arakaraka ny demande alefa ny client. Misy izy tonga fotsiny dia hoe te hijery reto avy ny tianay ho jerena dia zay no manao an'le izy zay le hoe voyage sur mesure dia zay no manamboatra an'le programme zany suivant le zavatra arakaraka le zavatra tadiaviny. Dia raha ohatra indray izy efa manana heritreritra mihitsy reto avy ny tianay ho jerena dia afaka manao an'izay koa zahay. Zany no responsable production amin'ny aventure Madagasikara. Eto amiketo no atao ny fanamboarana ny catalogue izay boky misy ny circuit rehetra proposenay amin'ny client. Ka raha ohatra misy circuit tediavin'ny client tsy ao anatin'le catalogue dia eto koa no amboarina ny circuit vaovao zany araka ny programme omen'ny commercial. Zareo ao anatin'le catalogue inona zavatra hita? Ny hita ao anatin'le catalogue zany misy ny programme izay proposenay miaraka amin'ny tarif. Raha tsisy amin'le catalogue izy dia zay le sur mesure. Dia ianao koa manao an'izay hoe tarifany sur mesure? Ia, za koa no manao an'le tarif an'le sur mesure araka ny programme avy amin'ny client izay omen'ny commercial. Ny andraiko teto amin'ny aventure Madagasikara zany dia responsable qualité satria ny agence dia certifié amin'le norme ISO 9001.
inona izay hoe responsable na qualité izay inona ny ataon'izay? Ny atao amin'izay zany a dia misahana amin'ilay système de management qualité amin'ilay norme satria io norme io a misy référence zany hoe tsy maintsy arahana zany amin'io dia mba ampilama ny asa amin'ny organisation interne anay ilay izy a ahafahana ahazahoana satisfaction client. Zany hoe fomba fiasana interne mba ahafahana omena manome fahafahpo amin'ny client zany. Dia ao anatin'io asa io a misy procédure mila arahana, misy ny zavatra mila fenoina. Raha ohatra hoe ohatra omeko fotsiny zao hoe critère na ahoana ny fomba fisafidianana prestataire na hôtel io na loueur na tomobile io a na mpiara-miasa rehetrarehetra. Rehefa reo critère reo zany a dia reo ny ampidiriny mihitsy amin'ny service tourisme ao amin'ny base de données iasany. Rehefa vita izay rehetrarehetra izay a dia manao production anisy ny programme mivarotra izy zany. Rehefa verina ny client a dia misy ny atao hoe fiche de satisfaction. Amin'ny alalan'iny indray zany no hitsarana ny hoe ahoana ny fahitan'ilay client ny service-nay ny prestataire miara-miasa aminay. Dia ao no misy ny hoe action corrective zany, inona ny mila tsaraina, inona ny mila ovana mba plus amélioration continue foana zany ao amin'ilay resaka qualité. Zany hoe fananana an'izay famelona an'ireo critère rehetrarehetra ireo zany izay zany ny ahazoana an'ilay ISO. Ny ahazoana an'ilay ISO aloha zany a misy norme référentielle napetraka ISO mihitsiny. Dia misy auditeur tonga atao amin'ny agence zany a manome base aloha izy hoe reto ny tsy maintsy arahana zany a fa libre zany ianao amin'ny anarahanao anazy satria tsy voatery hoe agence de voyage no certifié fa arakaraka ny organisme zany no anovana an'ilay izy. Dia misy norme fotsiny ao hoe resaka production dia misy arahana dia reny zany rehefa avy eo tonga ny auditeur mijery hoe tena narahana reo tokoa ve ao amin'ilay norme satria ilay izy international dia mitovy daholo zany na eto Madagasikara tsika na any ivelany fa tsy hoe hafa ny norme rehefa eto Madagasikara dia hafa rehefa any ivelany. Dia inona ny tombony ho an'izay hoe fananana an'izay ISO na norme na qualité izay eo amin'ilay asanareo asanatour opérateur? Ny tombony voalohany aloha zany a dia ny fomba fiasa atao en interne zany satria manaraka tsy maintsy manaraka an'izay fa tsy hoe nenahako rehefa manao an'ilay asa dia hafa dia nen'ny ankizy hafa dia hafa fa mitovy daholo ilay izy satria misy an'ilay procédure arahana amin'izay au niveau en interne zay. Dia misy koa izy no au niveau international satria araka ny lazaiko teo hoe norme internationale ilay izy zany a dia ny client zany a rehefa mahita an'io dia manana assurance izy hoe tsy agence de voyage hoe kitoto ilay izy fa misy amélioration continue foana zany. Izay ny basen'ilay izy hoe tena amélioration continue. Dia tsy mijana raha ohatra hoe tamin'ny roa taona lasa na tamin'ny herintaona lasa zao ny fomba fiasa dia miova foana zany ilay izy misaméliorer foana mba hahatratrarana an'ilay satisfaction client. Izay no objectif. Dia misy tombony koa ve izy hoe fahazoanareo client? Misy tombony izy amin'ny fahazoana client satria ny agence de voyage zao efa betsaka dia zany hoe misy koa ny concurrence zany dia ny fananana an'io zany anisan'ny plus ihany koa ahafahana mahita sy mitady client vaovao satria hoe agence référencé certifiant ny ISO zany a mba misy manana ny maha izy azy zany satria raha ny fahafantarana anazy eto Madagasikara aventure Madagasikara ihany ngamba mbola manana ny système de management qualité ISO io. Aujourd'hui, l'association des tours opérateurs a quand même le plaisir de s'adresser à vous dans le cadre de cette conférence de presse. Donc c'est surtout pour le lancement du meilleur guide qui est à sa deuxième édition après celle de Tana. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc à féliciter aussi
les promoteurs, surtout sur leur avancée et les réalisations malgré les défis qu'on a fait face ces dernières années, surtout au niveau politique, économique et social. La région Diana, dont fait partie surtout Diego, est dotée d'énormes potentialités touristiques, surtout beaucoup de diversité, que ce soit au niveau de paysage, climat, culture, faune et flore. Et aussi depuis que, comme vous savez tous, Ethiopian Airlines a commencé à desservir Nosy-Be. Donc d'ici peu de temps, Diego va devenir quand même une région très très fréquentée et très accessible. Et elle promet d'être une destination phare pour Madagascar. Pourquoi nous, l'association des tour opérateurs, soutient l'événement concours de meilleur guide à Madagascar? C'est d'abord, je voudrais vous expliquer un peu, présenter c'est quoi l'association des tour opérateurs. Donc c'est une association privée créée en 1991, donc ça fait 27 ans. Et on a actuellement une soixantaine de membres et repartis dans tout Madagascar, donc du nord au sud. Et quand on a été créé en 91, il y avait seulement 6 membres et à l'époque, il y avait seulement 50 000 touristes. 27 ans après, on croyait qu'on allait faire 27 fois, mais c'était faux. Maintenant, on a 250 000 touristes, donc vous pouvez calculer que c'est 5 fois. Quelque part, il y a quelque chose d'anormal. Même si on compte normalement une augmentation de 15 à 20%, on ne rentre pas dans nos calculs. L'objectif de l'association, c'est surtout accompagner ses membres à se professionnaliser, donc à suivre les attentes et les normes internationales. Donc pour ça, on propose des mesures publiques, surtout au niveau des institutions, des mesures d'amélioration du secteur. Et c'est en ce faisant que les membres de tour opérateurs contribuent au développement touristique et économique de Madagascar. Et l'association aussi, par ses membres, en fait, contribue énormément à la promotion de la destination, donc en participant dans des grands salons et foires internationales dans le monde entier. Aujourd'hui, en tant qu'acteur principal dans la promotion du tourisme et aussi à l'appel des promoteurs du projet, l'association Top Madagascar a répondu présent et donc a décidé de soutenir cet événement. D'abord, puisque le tourisme est l'un des piliers du développement économique de notre pays. Et le guide aussi est vraiment le dernier maillon de la chaîne de valeur. Donc Top Madagascar est convaincu que les guides doivent être soutenus et formés en permanence par nous, les tour opérateurs, et aussi par les professionnels du métier. Il faudra aussi motiver et pousser les jeunes guides à d'abord s'exceller pour assurer une relève de qualité. Il y a aussi l'émission Zaatan, dont on remercie ici, a fait découvrir beaucoup de sites et de curiosités touristiques dans tout Madagascar, nos belles régions. Et ça permet à l'association de faire passer beaucoup de messages positifs, surtout au public, donc au peuple malgache, sur les exigences du métier de tour opérateur et ainsi promouvoir le professionnalisme nécessaire pour l'amélioration de l'image de Madagascar. Et enfin, comme Zaatan a expliqué tout à l'heure, le guide touristique est l'ambassadeur de Madagascar. Donc il est essentiel dans le développement, dans
l'organisation du voyage, essentielle pour la réussite du voyage et surtout pour la bonne image de Madagascar. Ainsi, nous souhaitons que, à travers ces événements comme le concours de meilleur guide maintenant, que nos jeunes guides soient fiers de leur pays et qu'ils sachent partager à nos touristes. Donc, permettez-moi d'adresser aux jeunes participants, bon, ils ne sont pas là, mais par l'émission Zanatan, j'espère, nos sincères vœux de réussite pour leur avenir et aussi aux promoteurs, une belle suite pour la 3e édition et à nous tous ici présents, une belle année touristique. Malgré tout, et espérant que notre pays puisse dépasser les moments entre guillemets, pour revenir dans la paix sociale. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.